raha iverenantsika kosa ny vaovaon'ny fanabeazana sekoly fanabeazana fototra toato ny fokotanina faravoatra anatin'ny commune Anosy Avaratra raha toka tany amin'ny EPP lazaina ireo mpianatra no mandrato ny fahalalany ho afa-pasahiranana zany ireto mpianatra ireto. Napetraka tampopo ofisialy Androany Maraina nivady fehizoro fototra ny trano sekoly fanabeazana fototra vaovao ao amin'ny fokotany faravohitra commune Anosy Avaratra. Trano sekoly ahitana efitra roa sy trano fidiovana amin'ny efitra telo no ahorina tsy lavitra ny tany fandraisam-bahiny ny commune ary mazaka mpianatra eo amin'ny 100 eo. Nasaina tamin'ity fotoan-dehibe ho an'ny commune Anosy Avaratra ity ny olo-manan-kanja maro toy ny tele teknika ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay nisolitena ny ministra Paul Rabary. Ny refitry ny district Avaradrano nisy olo-mavambahoaka voafita ao Avaradrano ny lehiben'ny Izap Anosy Avaratra ary ireo ben'ny tanàna maro ao amin'ny district izay notaria ny ben'ny tanàna Anosy Avaratra. Ireo rehetra nandray ny fitenenana dia samy nanamafy ny anjara toeran'izao fotodrafitrasa izao eo amin'ny fampandrosoana ny commune Anosy Avaratra manontolo sy ny fiainam-bahoaka satria nandritry ny 40 taona dia tany amin'ny EPP lazaina ny mpianatra madinika no nandrato fianarana. Fikambanana vahiny sy malagasy vitsivitsy no niantoka ny fotodrafitrasa ary ny fikambanana fefy kosa no nisahana ny fandrindrana ny asa fanorenana. Iverina ho totosa amin'ny taom-pianarana manaraka eo ny sekoly EPP vaovao ao faravohitra Anosy Avaratra.